Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fa 13 volana janoary ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny tenin'Andriamanitra aminao amin'izao maraina izao. Ny rina dia hitondra hery ho anao tokoa ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina eto ary ihany koa fahamelombelomana ny fanahinao. Lohandirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola nomenao tombonandro indray ankehitriny. Misaotra Tompo satria avy aminao ny hery rehetra. Misaotra anao ihany koa izay manome fitiavana anay. Misaotra Tompo satria matoa izay mbola eto dia noho ny fahasoavanao, ny famindramponao ary ihany koa ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay. Mangataka izay Tompo ny mba hanavaozanao anay mandrakariva ka amin'ny alalan'ny teninao eto anie dia akasika anay tokoa izany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mifaly amin'ny aretin-tsarobidin'ny fahasoavana. Nalaina amin'ny Deutéronomie 2:20 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao ianao sy ny Levita mba ny vahiny eo aminao. Amen. Tokony atolotra an'Andriamanitra ny saotra sy ny dera noho ireo fitahiana rotsany sy izay mety ho fiadanana rehetra omeny antsika. Tian'Andriamanitra raha ny ankohonana rehetra izay efa omany ny onona ny any amin'ny fonenana maharitra mandrakizay any ambony no hanome voninahitra azy noho an'ireo aretin-tsarobidin'ny fahasoavany. Raha toa ny ankizy ao an-tokantrano ka beazina sy hofanina ankasitraka mandrakariva n'ilay mpanome zavatra rehetra dia tena hisy endriky ny fahasoavana avy any an-danitra ho hitantsika miharihary eo amin'ny ankohonantsika. Ho hita ao amin'ny fiainan'ny tokantrano ny fifaliana ka miainga avy amin'ny tokantrano toy izany ny ananan'ny tanora toetra feno fanajana sy feno tahotra ihany koa izay hoentiny any am-pianarana any, hoentiny ihany koa eny anivon'ny fiangonana misy antsika. Misy vahoaka maro manatrika ao amin'ny fitoerana masina izay hiaonana amin'Andriamanitra amin'ny olona ka fanajana ny fitsipika rehetra mahakasika ny fiankohofana aminy ary dera saotra no atolotra noho ireo fanomezan'ny fitantanany rehetra. Ho raisina ampakasitrana avokoa ny fitahiana tsirairay avy aminy ary koa ny fitahim-pana rehetra dia vao maika ho tonga sarobidy satria no hamasin'ny tenin'ny fahamarinana ny fomba fijerin'ny membre tsirairay avy ao an-tokantrano. Tena akaiky indrindra n'ireo izay mankasitraka ny fanomezan'ny fahasoavana toy izany ny Tompo ary eken'izy ireo amin'izany fa avy amin'ilay Andriamanitra mpanao soa, avy amin'ilay Andriamanitra be fitiavana ary tia mikarakara ny zava-tsoa rehetra no raisiny. Ekeny koa fa i Jesosy no loharano lehiben'ny fampahirezana sy ny fampiononana rehetra ary loharan'ny-pahasoavana izay tsy mety ritra. Raha sehontsika bebe kokoa ny finoantsika, raha mifaly bebe kokoa ny amin'ireo fitahiana izay fantatsika fa noraisintsika isika, izany hoe ny famindram-po lehibe sy ny fitiavan'Andriamanitra, dia vao maika hitombo bebe kokoa ny finoantsika, hitombo bebe kokoa ihany koa ny fifaliantsika. Tsy misy lela afaka hilaza ary tsy misy sain'olombelona voafetra afaka hihevitra ny fitahiana avy amin'ny fankasitrahana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Dia ny ety an-tany isika dia afaka hanana fifaliana tahaka ny loharano tsy mety ritra satria ireo hono mikoriana avy any amin'ny seza fiainan'Andriamanitra ireo no mamatsy antsika tsirairay avy. Dia raiso hery ho anao manokana amin'ity anio ity fa tena aretin-tsarobidy tokoa ny fahasoavana sy ny famindram-pon'ny Tompo izay aposany amintsika. Ary ny riko aminao amin'ity andro ity dia mba ho vita fihavanana amin'ny Tompony isika, mba hanana azo hery avy aminy ihany koa, ahatsapa ihany koa fa voavela heloka ary afaka mandeha olom-baovao manomboka izao mba ho taona ankasitrahana
eo anivon'Andriamanitra ny taona izay ho diavintsika. Mety taona tsy ho sarotra kanefa ho taom-pandresena ho an'ny tsirairay avy. Ho tokantrano-pandresena ny tsirairay avy andresy ihany koa, na ao alafin'ny asa, na ao alafin'ny fianarana, na ao alafin'ny fiarahamonina, ka mba ho fampahitana ny voninatr'Andriamanitra ao amin'ny hafany ny antom-pisiany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ivavaka ary isika. Ray malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay no ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampijoro anay mandrakariva ary manome toky anay fa eo anilanay mandrakariva. Mangataka ny fanahinao masina dia hankahery anay ary hampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana izay fanomenao anay ireo. Mangataka fahendrena avy aminao ihany koa izahay, ka mba izay rehetra avy aminay any hanome hery ny hafa ary koa hanosika na izahay sy ny ankohonanay na ny hafa nanao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.